Vaovao manasongadina ny lafiny ara-pinoana hisy ny fotoan-dehibe ho tanterahina eny amin'ny FJKM Andramasina Fiavozana amin'ny tsy farany herinandro ity ny eny an-toerana ihany koa moa izay miroso amin'ny asa fanatsarana ny trano fiangonana amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo fiangonana amin'izao fotoana izao no mikarakara fotoan-dehibe ka anisan'ny ireny ny FJKM Andramasina Fiavozana anatin'ny sinodam-paritany Atsimo Arivo Moray. Antanteraka ny fetiny taranaka izy ireo amin'ny alahady 7 Jolay ho avy izao. Isy mandritra ny fanompoam-pivavahana maraina ny rakitra isa-taranaka sy ny valopy. Ny fiangonana FJKM Andramasina Fiavozana Dimy Roso hatrany. Ny fikasana dia nitokana ny asa vita rehetra amin'ny taona 2022. Aoran'io fety io dia hanomboka amin'ny fametrahana ihany koa ny fanavozana ny fiangonana izay. Amin'ny alahady fa 7 volana Jolay izao no fetin'ny taranaka eto amin'ny FJKM Andramasina Fiavozana. Izay fotoana iantsoana antsika taranaka rehetra melipatrana eraky Madagasikara. Izay fotoana natokantsika anatratrarana ny sorotrasan'ny fiangonana. Manoloana izay zany dia misy ihany ny fandaminana izay natao ho an'ny fiara. Amin'ny 7 maraina dia isy fiara hitondra antsika tia Tanindrazana eny amin'ny hôpitaly Azera ka amin'ny 7 ora marina no ora fialana dia samy manao izay fomba hahatongavantsika eny amin'izany toerana natokantsika raisana fiara zany. Aty Tanindrazana moa zany dia efa misy ny sakafo fiombonana noman'ny sampana sekoly alahady izay amidy amin'ny vidiny mirary. Dia manentana antsika taranaky ny FJKM Andramasina rehetra amin'ny 7 volana Jolay io ho fampandrosoantsika ny asan'Andriamanitra aty toerana. Araka izany dia taranaka Andramasina rehetra no asena mozy izany fetiny taranaka amin'ny alahady 7 Jolay izany. Araka ny fandamina ihany koa dia isy ny fiara-iombonana efa nomanina ho raisina ny amin'ny hôpitaly Azera Anosy entanina ireo mpino izany ho tonga maro.